zany ny tanjonay festikarakara zany dia mpandroso ny faritry ny Mahajanga. Faharoa manaraka an'izany mba ametraka hoe antony mapetipety anazy kokoa hoe ametraka miday ho an'ny Majunga satria Majunga anisan'ny tany mandroso nefa mbola tsy tena misy hoe festival grandiose zany. Dia tanjonanay manaraka moa le ampivohitra le culture le tenenay hoe culture vivante, le hoe le culture zanatany na hoe le filiany zanatany hoe tena ametraka an'izay zavatra zay zany tena hoe tianay ampisehoana olona hoe ny samihafana misy ao Majunga no micréer force vaovao ahafahanay hoe miavaka amin'ny tany rehetrarehetra amin'ny Madagasikara angambany. Ny tena mampiavaka azy amin'ny festival hafa angambany izy le nilazaiko teo zay. Voalohany le tena hoe culture vivante zay tena solatinaray. Raha tsy tena fotsiny zao hoe maro festival misy amin'ny Madagasikara fa mbola tsy misy ohatra ny tenenay hoe Lokibe. Lokibe io zany tena hoe ampisehoanay resaka art culinaire, hoe resaka fandrahoana mampiavaka Majunga. Raha tsy tena fotsiny zao tsika hoe misy sakafo atao hoe pilao. Io zao tsy dia hitatsika hoe amin'ny faritra hafa nefa ny ao Majunga io dia ohatrany hoe hanim-pitoloha mihitsy no vao misy io, ohatrany hoe ohatra ny paosipaozin'ny cantonais fa vary miaraka amin'ny voanio dia efa misy accompagnement maromaro miaraka aminazy. Zavatra ohatran'izay zany no hitao. Mba tsy hivina kely anaranao feno azafady? Monsieur Rajona Rively Ardy Jaurès.